eny ary tomboko lahy sy tomboko vavy manalasala tovozona koa ny raharaham-pirenena eto Madagasikara. Ao anatin'izao vanim-potoana diavintsika izao dia mifangaro voraka ny hoe iza no manana tanjona inona, iza no manao inona, aiza ny fahefana, ahoana ny antsonan'izao raharaha izao, korotandrotana, iza ny tompon'antoka amin'ny fikatsoana sy ny karazany famaofao izany resaka izany ary mamela vondrona anankiroa tsy hifanatona hatreto aloha ery ampita dia ireo mpanao politika samy manana ny tiany atao eto Madagasikara, manampatra kanefa tsy manana akory ataontsika hoe fahafahana mamantatra tsika hoe manana olona firy avy moa reto olona behivavy eto amin'ny firenena ankehitriny reto ao an-damosiny ao. Dia ery ampita ery ny ankamaroany vahoaka maro anisa izay ny ankapobeny dia ny fiainany andavanandro no mahafatifaty azy ary mahasahirana azy, dia manao ny tanin'ny kibony eo ambony eo, mampiady angely ireo erin-gezabe matanjaka milalao anireto mpanao politika reto tahaka ny manao jeu d'échec ka manakisakisaka ny hoe tia indray ny ahetsika dia avy eo itsy ny mihetsika dia tsy maintsy hamaly itsy dia fantatra nefa ny hoe hatraiza no tiana atongavana amin'izao raharaha eto Madagasikara zao. Noel Randrianantenaina efa nilaza isika fa mikatso ny fifidianana tany aloha tany, taony miteniny hoe fanareo ve adala ino ty teneninareo ty ny 24 juillet ihany hoa ny etsetraetsetra, dia nametraka tsika tao anatin'izay ary voalaza mihitsy nambarantsika fa tsy miemotra ny communauté internationale, ny CNUT, ireo candidat sasany sy mipiaraka aminy dia milaza fa tsy maintsy ny 24 jolay no anatanterahana an'izany fifidianana izany. Tany amin'ny fanemorana ny valomeny efa valomeny nefa nisy daty na emotry ny CNUT sy ny communauté internationale tamin'ny fomba tsy fantatra hoe naninona ary inona no antony, tsy nisy tena atao hoe nanao réaction goavana fa dia miemotra hony zareo matanjaka moa manemotra ko atao ahoana, ary anisany efa nambarantsika izany fa anisany nampanahirana tao anatin'ity raharaha ty ilay teboka niaingana teo amin'ny hoe niny izay niova tato aoriana satria ny communauté internationale mihitsy nanao intervention ny amin'ny hoe tsy mody eto tanindrazana ramatoa Lalora Valomanana hikarakara ny Reniny Marary ao anatin'ny kajikajiny hoe hisy politika ataony kay eto Madagasikara, kanefa ny communauté internationale no nanamora an'izay fahatongavana tamin'izany schéma anankiray izany, na dia ry zareo ihany aza nametraka tany aloha fa nisy angeza niny izany tato aoriana rehefa nandeha ny fametrahana ny antotantaratasy filatsahako fidiana niditra antsehatra ndraiky io ny filohan'ny tetezamita satria ny nahoana moa ny vadin'ny filoha no milatsaka ko ny tena ko ny tsy latsaka, niditra ny amiral Didiratsiraka ary teo no mipetraka ny olana faharoa satria dia niraisy ny communauté internationale hosakana ireto candidat anankitelo ireto, dia teo no niazoazo ny raharaha esoriny candidat telo miala sa tsy miala 24 juillet sa tsy 24 juillet sy ny etsetra ny rahantsika nafantatra moa izany zava-misy izany. Fa ny tinambary Noel Randrianantenaina dia tsotra, mitapina ve ny masontsika menakavy tsy mandrevy ny sofintsika, misy inona ny misaintsika any fa ny zavatra azo ambara dia ny hoe mafiatoka ny mpanao politika malagasy, mafiatoka ny vahoaka malagasy, ary efa tonga ao anatin'ny ataontsika hoe phase terminale aty amin'ny dingana faraparany ampiditra zava-doza eto amin'ny firenena izao zava-misy eto Madagasikara zao. Efa tany ny volana maromaro zany ny tombanana, tsisy taitra tsika ny ataontsika ihany ny ataontsika eto amin'ity Madagasikara ty
fa dia mbola mampanino lakilosy mbola mampanino lakilosy raha mbola afaka fo raha mbola afaka mijoro fa ataoko amin'ny teny frantsay mihitsy hoe la nation est en danger tandondomondoza ity firenena malagasy ity tandondomondoza ary mampidi-doza n'le firenena nefa dia ireo izay kintana eritreretina fa hitondra sy hanavitra azy rampitso ireo izay milaza fa te-an'ity tanindrazana ity ireo izay mieritreritra fa hanavitra ny vahoaka malagasy no miantso loza ho an'ny firenena ary ny malagasy izay tompony fahefana raha isy fifidianana io nge ny vatonao malagasy no mirotsaka eo ianao izay mampindrana ny fahefana atao fitaovana ao anatiny izay hitsakitsahana amin'ny lainga amin'ny rumeur amin'ny bluff sy ny karazany dia pasifa misubira fotsiny izany trangan-javatra rehetra zany ka andeha ataontsika hoe nisy dingana samy hafa efa napetraky ny hery iraisam-pirenena Noël Randrianantenaina hatrany amin'ny hoe 2008-2009 hatrany dia efa natomboka ity kilalao ratsy eto Madagasikara ity efa nambarantsika izany lalovina ny pion anankiroa 2 protagonistes napetraka indray forsena fotsiny iza tamin'ny malagasy nankasitraka an'izany hoe aleo mouvance efatra no hamakiry eto Madagasikara fa niterena dia lasa le parazita politika samy nisafidin'izay mouvance tiany ary ho ampiasaina matetitetika ty parazita politika ty satria ny atao hoe parazita politika dia ireo mpanao politika tsy manao afa-tsy ny manao parasikely ao an-damosina mpanao politika sangana everina fa tian'ny malagasy dia mitangorongorona ao akaikiny ao satria any tombotsoa ary ireo parazita politika ireo no tena nanimba n'ity firenena ty tao anatin'ny 20 taona tsorona zany Noël satria tsotra ny antony rehefa lany ny tsiro amin'ilay zavatra tsetsafina amin'ilay eo anankiray eo tsy mampaninona an'ireo parazita politika ireo manompanompanin'ny olona avy ny tsetsafina iny raiso ny parcours-n'ireo parazita politika PDB fa atao nefa nandalo tany amin'ity Deratsiraka Ratsirahonana Zafy Albert Ravalomanana tonga ty amin'ny Rajoelina miala amin'ny Rajoelina miverina ary ahita ho tsetsafina indray ireto parazita politika reto rampitso ka rehefa nipetraka ny 4 mouvance dia nentina narirarira teo ndra raha politika teto Madagasikara Noël Randrianantenaina tanysika dia efa nilaza tony médiation internationale tony tsy anana ataontsika hoe fefarana fa nandeha ihany ny mpanao politika niditra tao anatin'ilay kilalao ihany ny be sy ny maro aiza zao ny faran'izao zava-misy eto Madagasikara zao ny médiation internationale nge tompoko tsy hoe rahana baolina sanatrika hoe match nul dia sahaly fa ao anatin'izany médiation internationale zany rehefa manao accord dia izay foana le style atao aty Afrika hoe tsy maintsy asiana article maromaro anehoana fa gagnant ny élément anankiray retsindraiky io misy article maromaro itenenana fa nandresy izy tao anatin'le accord anefa ireo article ireo mifanohitra tsy mety miaraka na oviana na oviana mana-pirofon'izany ity feuille de route nasainany sy ny aviny ity izay misy zavatra tsy mety miaraka noviana noviana article 16-17-20 tsy hiaraka noviana noviana amin'ilay article 45 ary amin'ny farany ery izay nampikatso an'io feuille de route io nahatongavana tany amin'ilay hoe nini